Amin'ny hafaliana feno ndray riavana no anaterako ny arahaba ho antsika tsirairay avy ny tokantrano zay manjotsy tapaka ny fahitalavitra ary ho anareo zay mpihaino ny onjam-peo raiky amby zato tebika efatra eto Toamasina radio kristianina, ho anareo ihany koa zay mpanaraka ny tambajotra serasera rehetra manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy sady aty am-piandohana, ho anao zay mihaino ny hafatra na mijery na amin'ny alalan'inona na amin'ny alalan'inona no ifandraisanao aminay de tononona zany fiadanana zany, tsy hisaraka aminao anie zany fa anaraka anao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Riavana malala amin'ny tompo, andehantsika sinao hiaraka andraindray ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Milohan'izay ndehantsika anaja an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Akipio masonao de ndehantsika sinao hiary vavaka. Misaotra anao zay Andriamanitra raitsitony amin'izao fotoam-pahasoavana zay nomenao anay zao. Makasitraka anao zay fa matsapa tahiny zay, matsapa asoavana zay satria mbola afaka mihaino ny teninao, mbola afaka manova fiainana amin'ny alalan'ny teninao. Ny tena marina ianao no manova ny fiainanay, ny tena marina ianao mitondra anay makany amin'ny voninahitra, voninahitra makany amin'ny voninahitra, ary ny fiainan'izao ankohonana mampandroso anay ao tokantrano zao koa de inoko fa ho voninahitra makany amin'ny voninahitra. Anio ary efa hiasa ny fanahinao masina de aoka hietro ny nofo atakatra ny saina irahitra ny fanahy, hietro ny nofo atakatra ny saina irahitra ny fanahy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Riavana malala amin'ny tompo, rehefa farany herinandro tahaka an'izao de manana an'le lohahevitra mahafinaritra be izao sy ianao, de tsy inona zany fa ny vavaka fiderana sy fiankofana, vavaka fiderana sy fiankofana, vavaka sy fiderana sy fiankofana galasy anabavy de tena manokatra varavarana marobe, manokatra varavarana zay tsy netiny sokatra hatramin'izay, ary mamano fatorana zay namatorany fahavalo anao hatramin'izay. Mety misy amintsika tsy zatra maheno an'izany zavatra ambarako zany, mety manontany teny ianao hoe inona ary zany varavarana resahan'ity mpanompon'Andriamanitra ity zany, inona ary zany fatotra zay tenenin'ity mpanompon'Andriamanitra ity zany. De ohatra nomeko anao galasy anabavy, raha misy olona anankiray mety ianao mijery eo mihitsiny, mety ianao miheno amin'ny onjam-peo io mihitsiny, mety voafatotry ny fisotroana toka ianao, ny fifohana sigara, mety voafatotry ny ndeha ataotsika hoe tirairay ny tananao ohatra zay tsy fanomezantsiny zany galasy anabavy satria Andriamanitra anie tsy avy antsony marina e. Ary ny teny mihitsy an' Jesosy Kristy hoe mova ozy izy ny finaritra ny mila dokotera, ny marary ny mila dokotera galasy anabavy. Ka mety hoe gaga ianao hoe inona zany fatorana tenenin'ity pasteur ty zany, inona zany varavarana tenenin'ity pasteur ty zany, de tsotra galasy anabavy. Mety nisy zavatra namatotra anao nandritra ny taona maro hatramin'ny fatanoranao tany, efa te hiala ianao fa tsy afaka miala ianao. Ny tena marina ny amin'ny tontolo ara-panahy zay tsy hitantsika maso fa ny amin'ny tontolo ara-panahy de fatorany devoly ny tanantsika, fatorany fahavalo ny tongotsika, ary tsy amelany, ary tsy mety vahany mihitsiny io, ary tsy ho voavahany herin'ny tenanao mihitsiny koa io, fa ny herin'Andriamanitra no afaka mamahany io fatorany io. Ny herin'Andriamanitra no afaka mamahany io fatorany io. Misy karazan'olona indray fatorany fahavalo tao anatin'ny ozina, mety hoe oziny fahantrana ohatra, efa nahantry dadabe sy bebe tany arina tany, efa nahantry dada sy neny, de ianao koa mbola fatorany devoly amin'izany fahantrana zany. Any amin'ny tontolo ara-panahy hoy amantsy anao, mety hoe fatorany devoly amin'ny gadra ny tananao, ianao tsy mahita an'izany fa tontolo ara-panahy moa mazava ho azy tsy hitantsika maso zany tontolo ara-panahy zany, mazava ho azy zany. De tahaka an'izany le fatorana, le varavarana indray raha ny resaka varavarana teo de eo amin'ny fiainantsika misy karazana varavarana marobe, misy amin'ny tontolo ara-panahy io misy karazana fanahy afaka miditra sy mivoaka amin'ireo varavarana ireo, ary misy varavarana, misy karazana fanahy manidy an'io varavarana io, na fanahy avy amin'Andriamanitra zany na fanahy maloto zany. Mety gaga ianao hoe inona ary zany zavatra resahan'ity pasteur ty zany, fa mety zay koa vao nandalo tao anatin'ny sofinao ny resaka tahaka an'izany. Hoy amantsy anao hoe ny fiainantsika de misy varavarana marobe manodidina atsika. Mety misy aminao zao ohatra, mety misy ankohonana ohatra, ny diny
ny fahavalo, rehefa miresaka fahavalo de devoly ny tiako tenenina, ny dininy devoly ny vagavaga ny tokantrano. Tsy mety matafatsangana tokantrano mihitsiny ny vehivava rehetrarehetra ao anatin'le famille anankiray. Mety hoe miaraka amin'olona ihany fa vadin'olona io, mety hoe niaraka tamin'ny olona ihany de niterahan'le lehilahy, de aveo le lehilahy lasa nitsoaka aveo. Misy trangan-javatra tahaka an'izany. Mety hoe ny dininy fahavalo ihany koa tsy mety avelany misy mavita trano zany nareo menakavy, tsy mba misy mavita trano zany fa de mpanofa foana mandrakizay. Tsy avelany mba isianana entreprise na mifandrarana manokana, tsy mba avelany mba ho patron an-tenany zany fa de voaozina hiasa aman'olona. Ny diny de volo ny vagavaga-pitahina de mifanohatra am'izay indray ny vagavagana. Andriamanitra kosa afaka manokatra vagavagana. Ohatra kaiky zay niverimberina teto foana, ohatra tamin'ny Paoly Silasy zay mpanompon'Andriamanitra, apôstôlin' Jesosy Kristy. Ireo mpanompon'Andriamanitra ireo de voahidy tao anatin'ny tranomaizina na hoe tao anaty prison. Voahidy izy ireo, ny antony de satria zareo tory ny filazantsara. Rehefa voahidy izy ireo de nidina tao anatin'le tranomaizina de nasiana gadra ny tanana de nasiana gadra ny tongony. Nataony Paoly Silasy tao de tsy nangataka izy tamin'le mpiandry vavady hoe mba meo anay ny lakile fa omenay dinari zao nareo na omenay vola kely nareo fa avoay ato zay, mba teneno ny lehibe anareo de anao arrangement tsika. Tsy nanao an'izay izy fa nataony de nidera de nyankohaka de nivavaka. De rehefa nidera izy de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe niororo ny tany de nivaly gadra teo atongotry izy miralahy de nisokatra ny varavara ny fonja de tafavoaka izy miralahy. Zay indrindra no hitranga aminao amin'ny zoma zao. Rehefa idera isika senao de isokatra ny varavarana, ivaro efa torana rehetrarehetra zay nazavaiko anao tany ambolohany teo, ivaro eo gadra rehetra zay namatorana ny tananao, namatorana ny tongotrao, reo varavarana rehetra zay tsy nety ny sokatra, anomboka iva io raha lasa anabavy. Andehantsika hijery tenin'Andriamanitra am'izay a. Ny tenin'Andriamanitra ho jerentsika de ao amin'ny Filipianina toko faefatra ny andiny fahenina hatramin'ny fasivy. Filipianina toko faefatra ny andiny fahenina hatramin'ny fasivy. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Farany riralahy, na inona na inona, na inona na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona matehoty, na inona tsara laza, raha misy atsara-panahy ary raha misy dera evero izany. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana. Raha lasa anabavy ny tenin'Andriamanitra de mampianatra hoe na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao de ozy izy hoe raha misy dera de evero izany. Na ny tiano tenenina hoe raha mba misy fahatsarana kely hiteny aminao de ndeha averintsika amin'Andriamanitra foana ny fiderana, andeha omentsika an'Andriamanitra foana ny fiderana raha lasa anabavy. Any amin'ny andiny fahenina de milaza izy hoe aza manana inona na inona, na hoe aza matahotra na inona na inona amin'izao vaninandro farany zao. Be de be ny fanahina ny tedaviny devoly ampidiriny eo amin'ny fiainanao. Tsy hoe tedaviny devoly fa efa ampidiriny eo amin'ny fiainanao mihitsiny. Be de be ny fanahina, ny tebiteby ampidiriny eo amin'ny fiainanao. De ny tenin'Andriamanitra milaza hoe aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entina manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara fangatahana amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Raha hoe resumena, raha foaizina de ny fivavahana, ny fifonana sy ny fisaorana de fiderana an'Andriamanitra. Aoka ny fiderana, enao zany rehefa midera an'Andriamanitra de fitambaranareo anankitelo ireo: vavaka, fifonana, fisaorana. Rehefa midera anao de fitambaranareo telo ireo averiko: vavaka, fifonana, fisaorana. Ary rehefa midera an'Andriamanitra ianao
zany hoe fitambaran'le telo zay voalaza tetsy ambony. Rehefa midera an'Andriamanitra ianao de mivadika fangatahana ho an'Andriamanitra iny, eny fa na ny zavatra tsy nangatahanao ary de omen'Andriamanitra anao. Ny zavatra omen'Andriamanitra anao voalohany am'izany de inona? Ary ny fiadanan'Andriamanitra ozy izy zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra iaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Androtsaka ny fiadanan'Andriamanitra. Rehefa midera tsotra ny afatra, rehefa midera an'Andriamanitra ianao, rehefa mamerina ny voninahitra rehetrarehetra amin'Andriamanitra ianao de mandrotsaka ny fiadanan'Andriamanitra. Averiko, rehefa midera an'Andriamanitra isika sy ianao de mandrotsaka ny fiadanany Andriamanitra. Andeny itsika hijery tanin'Andriamanitra anankiray any amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany andininy faraika amin'ny telopolo. Korintiana voalohany toko voalohany andininy faraika amin'ny telopolo. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehare aoka Jehova no horehariany. Mba araka ny voasoratra hoe izay mirehare aoka Jehova no horehariany. Rehefa mba misy fahatsarana kely mba hitany aminao ranabavy, mba hitany aminao ralahy, mety hoe mba manam-pahasoavana ianao, manana fameza-pahasoavana, misy zavatra tsara hitany aminao, misy zavatra tsara mba hainao fa ny hafa tsy mahay fa ianao rery ny tena mahay azy, ndao averintsika amin'Andriamanitra any. Ndao Andriamanitra nideraintsika ao anatin'izany. Andehantsika sy ianao tsy hidera tena araka ny tenin'Andriamanitra raha sy anabavy hoe ary raha misy dera de hevery zany. Dikan'izany raha misy fahatsarana hiteny amintsika de andao heverintsika omena zay tompony voninahitra zany dery zany, omena ny tompony voninahitra zany voninahitra zany. Andao tsika tsy hangalatra ny voninahitra Andriamanitra zany. Andriamanitra ny tompony voninahitra. Andriamanitra ny tompony voninahitra ary ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe voninahitra ozy izy tsy omeko an'izanizy zany fa n'Andriamanitra ny voninahitra. Zay mahatonga antsika rehefa mijoro vavolombelona de milaza foana hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. De zay vao mitantara an'le izy fa noho ny fahasoavana de sitrana, noho ny fahasoavana de tafiditra ny asa, noho ny fahasoavana de afaka amin'ny fahazaran-dratsy satria ny voninahitra de an'Andriamanitra ny voninahitra rehetra. Raha sy anabavy, rehefa manambatra an'le zavatra telo zay nambarako teo isika sy ianao, rehefa manambatra an'le vavaka fifonana mba fisaorana, zay natao hoe fiderana. Raha sy anabavy, tao zao ijoro vavolombelona aminao sahady nisy rahalahy vao indray izy namonjy fotoam-bavaka tao. Izy io tena efa niforsena be zay vao nentina andeha nivavaka araky nambaran'ny ekipa tao am-piangonana zay nitarika anazy nivavaka. Tsy nentina andeha nivavaka rahalahy, fa noho ny tonga tao de voninahitra ho an'Andriamanitra rehefa nidera sy niankohaka de maly izy niraisiko tonga de niresaka hoe vao nivavaka paster de nandray valim-bavaka. Inona ho any vavaka nangatahanao? Nitady asa, zao le asany dedaviko. De inona nivaly le izy ary le asany dedaviko mihitsy no azoko voaray miasa. Voninahitra zay averintsika amin'Andriamanitra. Zany eo ambadika ny fiderana. Za ozy izy efa firy taona, firy volana nitady asa tsy nentina hita asa fa indray namonjy fotoam-bavaka fotsiny de nahita asa. Fahagaganana zany raha sy anabavy, tsy ny fiangonana ny tsara indrindra, tsy ny fiangonana ny tena enjana indrindra. Zay de fiangonana tsotra ary farak'izay tsotra, zay de fiangonana farak'izay tsotra. Fa zao kosa le fahasoavana, le Andriamanitra miasa ao aminatin'le fiangonana no lehibe zay averina aminazy ny voninahitra. Manasa anao ny fotoanantsika ny zoma zao zoma zao ny fotoanantsika manomboka amin'ny 10 ariva ao amin'ny tranomanga ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Tranomanga ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Io fotoana io de fotoana tsy hanavahana anara-piangonana, tsy hanavahana na iza na iza, tsy hanavahana fiaviana satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka.